indray ny sampany famparalam-baovao ny tian'ny tiry zareo avy amin'ny MPTC ahitana ny Ariela Rambelson ato amin'ny akavanako ato ahitana ihany koa ny Vaninara Nevson miarabana reo minata tonga soa ato anatin'ny famparalam-baovao. Faly miarabany mendrika dia faly miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Faly miarabany mendrika dia faly miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Eny ary vaovaonareo ny MPTC moa efa nisy taona ihany tonga tato anatin'ny famparalam-baovao fa tsara ihany ampatsiavintsika an'ireo mpijery ny tokantrano hoe inona tokoa moa ny MPTC. Ye, MPTC dia ivitoerana toeram-pampianarana teny vahiny. Tsara patsiaviv kely aty am-piandohana angamba no misy ny MPTC fa maro be nareo izay tsy mahita ny MPTC indrindra ny eny amin'ny MPTC Antananarivo. MPTC Antananarivo eny akaiky ny efitra mandravanga fivavahana dia misy donc 3 chemins ny ray makany Andravoahangy, ny ray makany Besarety, ny ray makany Rahasalama dia eo atenantenan'izay mihitsy misy bâtiment anankiray gris be zay eo dia misy plaque ngeza be MPTC eny any Antananarivo ny Andranomena kosa dia ny amin'ny terminus ny 194. Araka ny lazaiko teo dia toeram-pampianarana teny vahiny izay misy ao ny teny anglisy izay tena mampiavaka ny MPTC, ny teny frantsay, ny teny sinoa ary ny teny malagasy ho an'ny teny vahiny ho an'ny teratany vahiny. Fa ny tena mampiavaka anay izay ho azo avaiko misy kokoa dia ny teny anglisy. Misy ao ny formation de groupe, misy ny cours particulier, misy ny cours en salle, cours en ligne dia afaka samy mandray anjara amin'izany daholo ny rehetrarehetra izay mety aminazy. Mampiavaka anay koa dia misy ny conversation class izany hoe resadresaka fotsiny resaka lohahevitra anankiray arahana amina teratany vahiny izany hoe izy tompon-teny mihitsy no miaraka mpianatra mandritra an'izay fotoana izay afa mpianatra mianatra an'izay teny vahiny izay ny teny anglisy indrindrandrindra ny tena misy an'io conversation class io. Ny fidirana dia amin'ny 6 avril izay ny telo volana manaraka 6 avril ny anankiray dia 4 mai ny anankiray dia aza tara fa voafetra ny toerana dia afaka misokatra ny fifatananarana amin'izao fotoana izao. Ny andry tolotra vaovao ihany koa ny mpijery antsika Ariela inona no mety zava-baovao zany andrasana sy afaka ambasitrahana ireo te hanaraka fiofanana ao amin'ny MPTC. Ye, ankoatra ny fianarana teny vahiny dia misy tolotra vaovao ihany koa dia tsy ny zany fa ny voyage d'études efa natsidika teto foana moa zany rehefa miakatra plateau eto izahay fa noho ny Covid sy ny amiana ara-pahasalamana dia lasa somary najana kely aloha izy fa misokatra indray ny voyage d'études amin'ity taona ity amin'ny volana Jolay. Ny voalohany amin'izany dia any Londres. Io natokana ho an'ireo adolescent manodidina ny 13 taona ka hatramin'ny 19 taona. Ny anankiray dia any Liverpool izany hoe 19 taona no mihoatra dia afaka mandray anjara daholo amin'izany ihany koa ny rehetra dia raha tiaka ny fanazavana misimisy kokoa ianao dia tsara manantona ny ivitoerana Antananarivo sy Andranomena. Fa dia kely ato aminao Vanina ho an'izay tolotra entiny MPTC izay ihany mijanona eo amin'ny fampianarana teny anglisy fotsiny ve ianareo sa misy ihany koa ny tolotra hafa ohatra fotsiny ho an'ireo tanora mbola tena hoe anatin'ny sehatra ny fianarana? Tompoko. Ie. Ankoatran'ny maha centre de langue anay moa zany dia manana ihany koa zay lycée canadien en ligne ilay izy natokana indrindra ho an'ireo mpianatra ao amin'ny classe de seconde, première ary ny classe de terminale. Tsara marihana moa fa ny fampianarana dia amin'ny teny anglisy ranoray ary en ligne ny fanomezana ny cours izay arahana amin'ny mpampianatra canadiana sy malagasy izay efa tena matianina amin'ny taranjany avokoa. Rehefa tapitra moa zany ny classe de terminale zany ny grade 12 dia mahazo bac canadien mihitsy ireo ankizy dia antsoina hoe OSSD ny anaran'le bac canadien Ontario Secondary School Diploma zay le izy zay dia tsara marihana tiako tsindrina kely satria mandiso atsika besiny maro moa zany le izy hoe tsy voatery hoe ireo ankizy izay nanaraka rafim-pampianarana tamin'ny teny anglisy izany hoe avy amin'ny école anglophone no afaka misitraka io lycée canadien en ligne io fa na nanaraka rafim-pampianarana frantsay na malagasy ara dia afaka foana manaraka an'le programme canadien dia tiana moa zany mampafantatra ny olona hoe inona ny tombontsoa azo avy amin'ny fananana ny bac canadien io voalohany aloha dia ny bac canadien dia anisan'ny bac dimy tsara indrindra maneran-tany dia faharoa ihany koa mahazo ny atao hoe pré-admission ny ankizy avy amin'ny université canadienne miara-miasa aminay dia ohatra hoe ny King's University, Durham University
dia tsy voatery hoe ao Canada ihany koa nefa fa afaka postule ho an'ny université anglophone hafa ihany koa izy ohatra ny any Angleterre, États-Unis dia tsy mila intsony karazana examen international toy ny TOEFL, IELTS, SAT sy ny sisa. Dia efa misokatra moa zany fisaratananarana ho an'ny fidirana septembre 2022 hatramin'ny farany volana aprily ny farafisaratananarana. Dia ankoatran'izay moa zany dia ny tolotra faharoa entiko mahakasika ny fianarana any ivelany ny MPTC moa zany fantatritsika fa manampy hatrany ireo mpianatra izay maniry no fianarana any amin'ny firenena amin'ny teny anglisy na Canada, Angleterre, États-Unis. Dia mbola mitohy hatrany moa zany fandraisana ny dossier ny mpianatra efa maro be nareo nefa nametraka dia mbola mitohy zany hatramin'ny faraiky amby folo ny volana avril ho an'izay hanenjika ny rentrée universitaire septembre 2022. Eny ary mamarana sika iariela ho an'ny fanentanana ary minitra vitsy mihinanao. Okay, so I'm going to speak in English for that. For those of you who would like to speak English properly, and for those of you as well who would like to master the British as well as the American accent, for those of you who are looking for a language school, so MPTC is the right place for that. Apart from it, MPTC as well is the first English-speaking university in Madagascar. So it is particularly designed for those of you who would like to study about tourism, about business administration, as well as to, education. You can translate as well if you study at MPTC College or MPTC University. And the last but not the least, one of the most important things that I'd like to promote for today as well is that the summer camp that we're going to organize in July, I'm going to repeat, we're going to organize a study trip in July for fortnight. So the first destination is in London. It is designed for teenagers between the ages of 13 and 16 years old. And the last is in Liverpool for people above 18 years old. So you are totally invited to join us, and for the information, feel free to join the center. Thank you so much. Iny ary vanina fanampiny ihany koa an'izay fanentanan'izay ary. Iny tompoko. Ny anatin'ny tanjony MPTC foana moa zany dia ny ampahay ny ankizy tsirairay ianao mahay no tena reharehanay. Dia aza misalasala manatona ny centre MPTC Andranomena ary ny MPTC Antananarivo ampasahivy fidirana teo 6 avril dia 4 mai ho an'ny fianarana teny vahiny. Afaka miantso anay ihany koa ianareo amin'ny lahana 033 33 410 88 034 21 410 88. Misaotra tompoko. Ankasitraka anareo indray ary ny vahiny tato anatin'ny famparalam-baovao tamin'ity an'ity. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko.